na Géralda izay navoana pisy trabona moa zany teny an-drenivohitra teny dia zay namindrana an'ireo olona tao Ampefiloha, ny olona teny Andavamamba, reny olona rehetra zay teny amin'ny toerana iny Ampefiloha Modirano rehetra iny dia nafindra taty tamin'izany fotoana dia lasa nanorina tanàna mahafinaritra be aty Ifandro aty izy, aty amin'ny commune-ny Bongatsara. Aty no toerana misy anay amin'izao fotoana izao dia ndao ary nasaina anao hiaraka hikarenjy aminay. Inona ihany koa ny azo tantarainay aty fitahiana? Feno dia feno izay nambarany renao zay moa zany araka le lazainy teo moa zany aty Ifandro misy anay amin'izao fotoana izao hoentinay tontolo miavaka kely indray ianareo tanàna vaovao indray ihany koa tanàna manan-tantara ihany koa moa zany raha izany fokontany Ifandro zany dao ny hoentinay aminareo ny akanton'izany toeran'izany sy ny tantarany. Hoanina an'io tsika raha hoe toy ny mahazatra moa reo mandeha mikarenjy anaty tanàna ohatr' izao dia hoentina ihany koa nareo ampahafantarinay ny zava-misy, ny tantara izay ekinan'ny tanàna moa zany. Dia ety amin'ity toerana ity vohitra ity no misy an'ny dadabe Rakotomaditra, misy ihany koa ny neny Rafaratirano dia fatifataritsika daholo zany satria maromaro ry zareo, misy an'izany Rakorotamby izany, maromaro izy ao dia hiaraka mantatra an'izany tsika fa eto zao misy namana anankiray aloha. Salama tompoko. Salama tompoko. Miarabanao zahay. Ye. Ianao le hitsenanay ety? Ye. Manana namantsika hiaraka amintsika moa zany ampahafantatra antsika ny tena tantara misy eto amin'ity vohitra ity eo ihany koa moa zany izay tsara ho fantatra rehetra na ny mahakasika ny eny amin'ny douane zany na ny izay tsara ho fantatra dia ato anatin'ny fandarana karenjy no anarahanareo an'izany rehetrarehetra zany. Iza moa zany miaraka aminay aloha raha tsy mahadiso? Ny anarako Herinaina. Heriniaina anisan'ny hoe ianao zany ny mpitarika olona ety amin'ny tanàna ve moa zany sa inona ny filazana azy? Zany hoe mpitarika aty ihany moa zany sady mahafantatra an'le kely ny tantara ety ny tena marina. Mahafantatra anay ny tantara ianao zany? Dia ampahafantatra anareo ny tantara kokoa, maromarina kokoa zany izay haiko. Mankasitraka anao sahady ary azoto hiaraka aminay ao anatin'ity fandarana karenjy ity izay afaka anarahanareo anay ao anaty page Facebook ny Malagasy TV amin'izao fotoana izao ihany koa ny Canal Plus ny chaîne 6 sy ny chaîne 209 ary ihany koa ny Star Times 748 ho anareo manerana ny Madagasikara sy ny 107 ho antsika eto Antananarivo ato. Tsy adino moa zany ao anaty page Facebook ny Malagasy TV afaka mandefa fanontaniana ao ianareo dia hovalianay miaraka amin'ny zoko be eto akaiky eto. Ndao menanao avy hatrany ary ny hanomboantsika ny tantara ny tanàna hoe aiza sy aiza, inona aloha ny tsara ho fantatray mialohan'ny tsy foanay aty Ifandro aty? Ny tsara ho fantatrareo zany dia ny miheno an'le fombafomban-drazana le ty zany tena marina. Eo koa zany le hoe fadifady, eo koa zany le hoe eo le tantaran'le Andrina taloha. Tanàna ny Andrina zany ty raha azoko tsara? Ety ny atao hoe vohatra Andrina. Fa mialohany hidirantsika any amin'izany tanàna zany mahita tsangam-bato eto ankilany Renault eto sendra mba afaka zavazavainao misy ihany koa aloha hoe misy tantarany ihany koa ve izy ty aloha manahoana sy manahoana mihaino tantarany izy ty raha hitantsika zao maro somary misy sarisary afaka zavainao ihany koa hoe ahoana sy ahoana ny mombamomba anazy izy ty. Ty zany le tantaran'ny Ralahy Botsy taloha. Ty zany ny tsangam-bato naorindry zareo. Io koa zany hoe marika an'le hoe vohatra Andrina. Satria miditra eto amin'ity ihany makany ny Andrina any Ifandro. Ie. Dia io zany misy tantarany io zany fa le tantarany zany tsy dia haiko loatra fa misy anarany eo hoe 1980 izy zay satria misoratra ao ambadika ao. Tamin'izay no fotoanan'io natijoroana anazy teto zany 1980 izay. Io ao ambadika ao. Ralahy Botsy tsara ny anarany. 1821. 1821. Eny ary ndao ary roso avy hatrany mety fantapatatrao ve inona nahatonga le anara-tanàna natao hoe Ifandro? Zay zany le izy anarana hoe vohatra Andrina Ifandro. Niaraka izay zany hoe misy an'le Andrina amin'ny leviny ety amin'ny faritra manodidina anay ety. Dia zay zany nametahana an'le anarana. Le olo be taloha zany nametaka an'io anarana io.
Makaizary zao ny lalantsika mizotra makaizary De manaraka ny arabe iny foana antsika de aloha ary misy fasana be an'olona zay de mitsofoka any tsika de zay tsika vao manana an'le tantara satria misy an'le razana milevina any amin'le toerana. Ye sady andeha hitsofoka any any izahay ndao hozarany aminareo ihany koa reto zanam-pandarany reto mialohan'ny hitantarany zany tsinontsika hoe ny fombafomba amam-panao de ndao hiaraka mantatra aloha tsika hoe inona ny atao hoe fomba raha ny fomba malagasy no resana de ndao arahantsika kely vetivety zay izay kosa hiaraka andeha hizotra any aloha any zay telo mirahalahy reto de rehefa avy eo mitondra ny fanaranareo ny karenjy ety hifandro ety. Inona moa no hoe fomba firesakantsika foana no hoe tsy mahalala fomba mba manaja ihany fomba ny fomba no ananakaja ny fady no ananakasina zany hoe mazava zany fa le fomba de fanao endrika fanao iray lasa natao fahazarana mipetraka mampisy haja mampisy asiny na olona na zavatra anankiray zay zany no antsoina hoe fomba. Ohatra hoe rehefa miditra ao an-trano de asorony satroka satria maninona zany ny fomba. Raha vao tsy manao an'izay de lazainy olo tsy mahalala fomba zany hoe tsy mahalala ny tokony atao. Fomba hoentina miseho amin'ny andavanandro zay. Fa misy ndray fomba hafa ohatra hoe andeha hanambady de inona ny fomba mihinana taola mitoy mpivady tsaramaso fanangan-kena atao laoka de atao rony asiana akoho rony ho an'ny vahiny nasaina asiana hanipitilo ho an'ny havana rehetra fomba zany zany hoe fanao rehefa am'le fotoana fa io moa zany ndraindray ianao manao ndraindray ianao tsy manao de rehefa manao ianao voajanao ny fomba tsy nanao ianao tsy mahalala fomba ianao zany zay le tsy mahalala fomba zany eto de tsy resahana am'le teny farantsay hoe impoli na hoe tsy manana politesse fa hoe olona tsy mahalala ny tokony atao ka sady tsy manana haja no tsy manana hasina. Tonga eto amin'ity toeran'ity zay am'izao fotoana zao ndao iresadresahany ramosetsika mahakasika an'ity toeran'ity zay fidirana miditra makaty amin'ity douane ity sa ino afaka azavazavaina ny tokantrano ihany koa zay no atao hoe dadabe Rakorotamby na atao hoe Ramarivy manana ny tantarany koa izy zany satria za zany no niandry an'ity toeran'ity taloha de noho ny hoe misy zany le tsy fahampian'le ray aman-dreniko de niala de lasa mitendry gôdy ary Anembera Faratirano de ny tantaran'ity dadabe ity zany izy spécialitény resaka vy hoe manana panirina ianao any aoriana any hoe taihanana tômôbila taihanana tômôbila izy koa zany manana spécialité hodinify hoe le olona manary reny de maka an'le tany ao anatiny ao zany ianao raha vao le hoe marary nify na anao raha vao le manam-panirina de hoe mangataka ao anao hoe mba taihanana tômôbila te mba sonitra amin'ny fiaina koa zany de maka ao anao de mivavaka ao anao misy mpiandry douane ao de tantarainao an'le mpiandry douane mombamomba an'le hoe zavatra fikasahanao de moa koa zany zavatra anona araham-pinoana fa raha tsy arahana finoana ny zavatra de lasa zava-poana. Rehefa mandeha toerana toy izao zay de misy ihany koa ny olona tsiraray amin'izay toerana rianareny hoe misy fadifady raha ho anazy manokana ina zao ny fady no anazy eo amin'izay hoe resaka faniriana zay no anjara asany ao anivon'izay sehatra zay. Ny fadiny zany de mitovy amin'ny fady nandriana rehetrarehetra ihany hoe fady kisoa fady tongolo gasy tongolo maitso de izy koa zany izy tsy afaka hoe sokafana izy ny alakamisy afaka tsy misokatra koa izy zany ny alakamisy fa ny atalata zany ny am'le fady rehetrarehetra le vohatra andriny aty ny atalata to de tsy misokatra daholo ny douane. Rehefa avy eto amin'ny dadabe Rakorotamby tsika aiza indray ny diantsika manaraka zany zao amelohan'izay anefa amelohan'ny akariny eto amin'ny toerana masin'ny dadabe Rakorotamby ve misy ny atao hoe fandroana sa hoe afaka atao de miditra eto ihany koa aloha mila midivy alohan'ny fidirana eto amin'ny dadabe Rakorotamby eto. Misy zany rano misy rano ao ambany ao de manasa tongotra tanana ianao zany hoe eto zany mivavahady idirana
ary eto koa ny vavahady voana makany amin'ny vohitra andrina any. Ianao zany raha ohatra hoe ratsy hoe fandanana teto tamin'ny voalohany a de lasa ohatran'ny namany mitsapatsapa ihany koa ianao satria eto ny vavahady idirana. Zany hoe ianao zany tsy mandalo tanàna misy andriny zany ny tena marina e, fa tsy maintsy manahatra an'le fomban-drazana foana ianao. Dahoary irositsika sady toizantsika any resadresak'izay, aiza no diantsika manaraka zany zao? Ny dia manarakitsika zany eny an-Dadabe Rabesatroko Andrina. Dahoary sady androso ihany tsika no miresaka ihany koa. Rehefa toerana ohatry zao eo mipetraka foana izay hoe fadifady sy fombafomba izay a, mety efa nisy fotoana ve olona tonga tetỳ an-toerana ety nandika an'izay fady zay ihany koa sendra resadresana hoe iny fa tena hoe nisy fiantraikany teo amin'le olona izay hoe nandika an'le fomba sy fady tetỳ an-toerana tetỳ? Nisy mpivavaka tamin'izay zaho mbola kelikely zany de zaho moa zany le manenjika maka bombo ety akondro. Teo an-Dadabe Rabesatroko Andrina ery an'ry vato be ery. De izy zareo mpivavaka, de raha mpivavaka zareo zany de niteneniko zareo hoe asoro ho any kiraronareo fa tany masina ny itsahanareo. De tsy nanaraka tsy nanana mihitsy zany izy tsy nilaviny zany le resakako. Tsy nanaraka an'le teniko zany izy. De raha tsy nanaraka an'le teniko izy zany de nitsofoka tao an'ny Dadabe Rabesatroko Andrina izy, nanao kiraro izy, nitondra an'le baiboly. Nisy anaky efatra zareo. De le nitondra kiraro le noteneniko zany a nitony de maty teo ihany. De noho nahita an'le namany tsipatsipaka be zany le sasany a de lasa nandeha nitsoaka. De moa le zay fokon'olona tety zany a no nikarakara an'le olona teo. De tonga niampitso de tonga tety le fianakavian-jareo le maty. De nanontany anay zany izy hoe ahoana sy ahoana ny anadiavany teneninay hoe izy hoe tany masina ny itsahanao a, asoro ny kiraronao. De tsy nanaraka an'izay izy de tonga de izy nisy fiantraikany be io. Entanina foana moa zany tsika ny atokantrano any zava-masina izy ireny, mila lajaina foana ihany koa moa zany indrindra hoe aleo manontany tompo-tanàna ihany koa, tompo-toerana alohan'ny hidirana toerana tahaka izao mba hisorohana ny loza ihany koa, fa andahoary tsika sady hiroso hatrany ihany koa e. Araky ny nambaranao teo aloha ato ambany ato ny fidiovana izany. Misy loharano zany a de maka rano le mpiandry douane a. De misaika kely eo zany a, zay vao miditra ato amin'ity Dadabe Ramarovidy ity. Dahoary hiroso hatrany tsika e. Ary tonga eto amin'ilay loharanontsika zany zao. Ny ato dia fanontaniana napetraka voalohany hoe misy fotoana ve izy ity ritra ihany koa? Misy fotoana ritra izy satria maharaky ny maritra anazy zany a, izy tsy hoe na rano natiora fa rano nisy olona nangady volamena zany tamin'ity toerana ity. De nefa an'ireo olona ireo zany olona zavatra tsy manompo an'le zavatra sady tsy mankatoa nefa mangadingady fahatany. De nisy voalavaka zareo zany ity e, de lasa nisy loharano, de nisy olobe no niteny hoe ataovy atsy ny ranko, tongavan'le zavatra zany de ataovy atsy ny ranko. De zay zany nahatonga an'le mpiandry douane maka rano ato, le sakai'le olona le hiditra ao an'le lapa ao. Ankoatran'ity ve mety mbola misy ihany koa loharano hitantsika ao aloha ao ihany koa? Zany hoe tsy isony fa tsony de any Nembe Rafaratirano am'izay tsika. Ny fanontaniako hoe mety azonao mba zaraina aminay ve inona avy ny afaka ampiasana an'ity rano ity, de amin'ny fotoana manahoana ny tena fampiasan'ny olona anazy? Izy zany a ny rano ampiasain'ny olona anazy hoe misy ny hoe any am'vohitra sy ny tanàna arovana ny vohitra sy ny tanàna indrindra ny ratsy matsikely lalana. De misy koa izy hoe mpivarotra de mba te ho roborobo le anany de maka rano anty izy eto mody.
ohatra zany hoe le reo mpiasa ny sotro resaka vy reo zao mankaty mampiasa an'le rano ato de andro-tsinam-bolany a no andanany aty ohatry zao tsinana vola ohatry zao Matetika ny olona rehefa maka an'le rano ohatry zao a mety hoe maka izy amin'ny mety maka amin'ny tavoahangy, mety maka amin'ny bidon, mety maka amin'ny zinga fa ny anontaniko hoe ty rano ty ve manan-kery raha hoe manana rano amin'ny bidon be any an-trano de maka sombony kely am'ty de tapohako am'le le ao trano de misy dikany ve zay sa hoe tsy maintsy ty rano ty tsisy tapony, tsisy fanapohana, tsisy ninona. Iny zay miankina aminareo miankina am'le olona sy le zavatra zany satria baiko le andanany an'ty sy le anaovany an'le zavatra any. Misy izy hoe tonga de le rano direct aty le am'tavoahangy no ampiasainy any, ampiasainy eo am'le tsenany le amafazany De izy ty zany tsy maintsy hoe misy fangatana ataony aloha zany vao afaka maka rano ety fa tsy hoe za zany zao avany am'zay aleko avany de mba te-haka an'le rano aho satria maheno an'zany hoe tena mety amin'ny vatrako de ho ampiasaiko de mety ve sa hoe tsy maintsy misy eo fafambarana, misy zavatra dingana rano aloha zay vao afaka maka an'le rano. Misy dingana rano zany le izy hoe ianao zao hoe mahazo tsindrimandry ianao any, ianao hafa lehibe ianao, moko ianao zany hafa le zana-drano de mahazo tsindrimandry ianao hoe ary no zavatra andehananao aloha mangala am'zao mangala an'zao de iny no tanterahanao iny de tonga ianao zany de maka rano eto anao de mahandro eto anao mahandro anao de avy eo miakatra ao am'le lapa ao anao mivavaka ianao de moa koa zany hoe mivavaka amin'Andriamanitra fa tsy hoe akory hoe ny olona maky aty tsy mivavaka amin'Andriamanitra satria am'zay zavatra zay am'zao zany hoe tonga de le hoe manompo sampy ny olona maky aty ny ohatry ny ao an-tanànanay eo zao de efa ohatry zany zay le zay za zany manao mitendry gôdza zao mitendry gôdza ny asako de le misy an'le olona le tongavan-javatra de mitifitra an'le ranomanitra anaty ataoko ahoana moa zany ny teny an'le olona hoe za tifirina ranomanitra fa tsy tian'le olona eny aminay sarotry anahy zany satria ny asako olona zavatra ety karama ety Mankasitraka anao ndao tsika andeha hiroso ary de sady andeha hiroso ihany zahay ndao zao arahantsika kely namana aloha anatin'izay fitendrena gôdro zay de rehefa avy eo tsika verina miaraka aminareo indray zay rehefa avy eo.
Rono ary Zoky. De toerana zany tena ohatran'ny hoe mampanao adamadama sivy zany. Azo ampiarahana ve aty amin'ity toerana ity? Tsy azo ampiarahana aty satria raha mampiaraka aty ianao tonga de afa hitanay foana zany satria le am'le vohatra maha hoe vohatra indrinan'le izy de mety atahorana iraikidraikitra aty. Andre mizandry zareo Dao ary ay de makaiza indray tsika zao mety inona indray zany zao ny eto. Eto zany ny atao hoe Dadapiravalo ela Trandrina teto. Zany hoe toerana nandalova fotsiny zany no mahatonga ny izy misy trano io, misy an'io beto io. Zany hoe ohatran'ny toeram-piasany zany izy tony. Toerana fiasana io zany hoe miala ery any Dadapera Korotamby de tsy maintsy mangataka ny asiny aty ihany de lalana mandeha any io. Andresaka an'izay mihitsy ianao hoe toerana nandalovana izy tony. Ahoana marina moa zany, ahoana ny nahafantaranareo an'ireny hoe ty toerana ity nandalovany anina nety nisy tsindrimandry ve nisy zavatra nitantarainy mihitsy ve nisy zavatra ve teo amin'ny toerana io. Ka le olona le olobe io no mitantara tongava an'le zavatra de zao ny toerana nandalovako, zao ny toerana nandalovako, ary ny tena misy anahy, ary misy anahy. Ino moa zany le fantatsika rehetra hoe amin'ny alalan'ny tromba ny ahafantarana an'le anindrin'le olona de mitsofoka ao izy no miteny an'izay. Sady zay moa le izy. Eo anatin'le hoe tromba zany tongava an'le olona maramila be. De misy koa zany le hoe maramila be no tongava an'le tsindrimandry. Hoe zao ny ataonao, zao ny ataonao, zao ny tokony hanaonao. Ie. Aveto zany tsika de hoaiza indray tsika andeha Roserel. Eny any Dadapera be Satrokandrina. Eny Andrabe Satrokandrina. Dahory. De sady mandeha mirosy ihany tsika mety hafinaritra ihany koa ny raha tsika mamantatra hoe inona zany atao hoe tromba. Dao tsika raha mantatra kely an'izay aloha zany hoe inona natao hoe tromba raha itsika amin'ireto olona mpahay tantara ireto. Dahory. Rehefa mandeha eny an-dalana itsika de hoe mialaso etsehan'ny trombako eo tetsy ananina tetsy nisy vehivavy nietsika tromba ianona misy fanahy tromba mipetraka inona ary le tromba de karazana fanahy miditra ao anatin'ny olona ray de manetsika azy mampilaza azy an'izay zavatra tian'io fanahy io ampitaina mety tsy voatery hoe ho anankiray fa arakaraka zay zavatra teo tonga ao amin'le olona zany zay le tromba zay samy manana ny endrika isehoany izy io na ny isapoko na ny isapatra zay fomba hanajany an'io fomba hanetsehany an'io fomba hampidinany an'io misy zao le fomba fiteny hoe arakaraka ny rombo no iavian'ny trombo zany hoe romboina zany tamy eo izy ahetsika izy zany rehefa tamy am'izay izy samy manana zay fomba filazany eka ozy mananina ozy manao an'izao ozy de mitantara izy mety anontaniana zavatra efa lasa mety hoe iresahana fahasalamana mety hoe angalana fiarovana torohevitra be de be fa ny tromba de fanahy manindry ny olona anankiray na miditra ao anatin'ny olona anankiray mety tsy voatery hoe gasy ianao de tromba gasy de fanahy gasy foana fa za zao efa nahita olona mihetsika tromba fa avadika am'teny hafa tsy haiko hoe zany ve le hoe patekoty ny andro teny am'teny tsy fantatra fa tena ohatrany hoe miteny sinoa za koa moa tsy mahay teny sinoa de tsy hitako hoe tena teny sinoa ve le resaka fa tena miteny am'teny hafa mihitsy le olona tsy teny gasy velively misy ndray ohatra hoe olona veto akibonimerina fanidirana tromba avy any amin'ny Sakalava izy ohatra de tena miteny Sakalava mety misy olona zao ohatra hoe avy any amin'ny faritra avaratra any fa hidirana tromba vazaha de miteny vazaha zany hoe fanahy io de miteny araky ny tenin'le fanahy zay hitiavany ampitenena azy zay zany ny antsona hoe tromba.
Mandreme tsy alakaiky teletsono a ianao mitoy foana ny novela sy voadika amin'ny teny malagasy eto amin'ny Star Times amin'ny fitora sasany arivo mbola tena mafana be ny The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star ho avy tsy ho ela ihany koa ny Gangs of Manila fa aza miala aloha e fantatrao ve zany rehetra zany dia jifaina manomboka amin'ny 4,000 monja ny réabonnement efa hoe 4,000 ho anefa mahita chaîne BDB na série na fanatanjahanteny fialamboly tsy akiato e misy teny pirenena maro samihafa koa aneny chaîne zay tianao mihitsy na frantsay na anglisy na sinoise pakafy baolina kitra ianao araha ohatrany mifampitana mivantana La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League ary ny Carabao Cup misy fitantarana amin'ny teny malagasy ny La Liga ao amin'ny Op TV naiza misy ianao na Antananarivo mety aminao ny kit DTT 55,000 ariary manerana amin'ny faritra kosa 70,000 ariary dia mahazo kit DTH aza tarare atsony 02022 202 manova réabonnement manatona toeram-pivarotana Star Times akaiky anao Star Times ova ilay fijery Ropolitony zahay karazan-tsakafo maro no efa niarahana tamiko ny tanjoko dia nampivaly nampitsika nampifandray ny fianakaviana amin'ny alalan'ny jiro izay entiko tsy nataoko manjavatra kosa nefa niara-pahasalamana no ireo otrikaina maro ato amiko sy ny akora nanamboarana tsy niova ary tsy hiova mihitsy fa mbola ho foana ho an'ny ho avy mba ho tombontsoa ny rehetra lafatra no anarako menaka vita amin'ny tournesol fampiasa amin'ny nahandro rehetra tsy misy cholesterol menaka lafatra kalitao tsy manapaharo tafiakatra mafimafy any fiakarana over fitahina ao tsara eto dia tena ianao raha ny nety niaraka ny ty papay kelinao na teratery ty mihitsy ye tavaverina somatsara zahay aty mivohitra masina aty ifandro aty no misy anay amin'izao raha zao nao tafiaraka aminay eto anatin'ny fandarana karenjy izahay telo amin'ny rahalahy no miaraka aminareo eto misy an'ity zoko be mahafinaritra ty andrianina moa izy teo andraina heriniaina heriniaina efa andrianina ihany ianao zoko be heriniaina ao anatin'izany resadresaka zany dia nao aloha toy izany indray tantara eto moa le izy eto teto ohatra ny tonisy an'le tantara ny tantarainao mba azavao aminay tsara be satroka andrina dia teto zany za le araka le tantaraiko teo le nisy an'le mpivavaka anakefatra zay dia za moa zany mbola kely kefa maharaka an'le zavatra fomba malagasy ety hoe zao ny afaka atao dia zao ny tsy afaka atao dia no ny tantaraiko io afa ny tantaraiko le teo ihany le izy moa fa afaka mbola veriko le izy hoe asoro ny kapa ny kiraronao fa tamin'ny masina ny itsahanao dia moa io zany tsy nanaraka an'le teniko dia nandroso teo amin'ny eo ambonin'ity vato be ty niditra teto izy zany niditra teto izy zany dia nanitsaka teo amin'ity ampovoany ity moa zany teto no joro teto amin'ity miankina teto dia teo izy zany nitonda ny tambotra dia za ho afa fanotenanareo hoe zao ny zavatra ataonareo zao ny zavatra ataonareo dia misy tsy nanaraka an'izay dia tonga dia ava lasa n'le namany nandeha nitsoaka dia raha nitsoaka dia le ray najanony teo dia ny apitro amin'izay no verina le fianakavian'izareo nahita an'le vata mangatsiaka tety dia nitehana anazy zany hoe tokony mba manaraka an'le fomba malagasy any ianao hoe zao ny zavatra tsy azo atao dia zao ny zavatra azo atao
miresaka an'izay ihany nareo eto moa zany toerana fanaovan'ny olona inona moa zany eto zany raha hoe fitipitiantsika kely dia eto ve le fanasinana fangatahana fitahiana fanaovana joro ve satria raha mahita zavatra ato ambadika ato zao io tazantsika eo io zao feno tavoahangy tena ao daholo mihitsy zao karazarazana zava-pisotro rehetra zao inona ny tena atao eto iza le eto koa moa zany afaka mbola averintsika azavaina. Eto zany natao hoe dadaperam-piasatrok'andriana ho eto zany nanalany olona farany lohany eto zany tsy voatery hoe afaka anasinana koa eto afaka nanana fa le farany lohany zany eto nitonjana akoho mainty de kofehy zany fotsy de mena de le re mahita an'ireo vaky be da be reo nareo de manana hoe inona ny ananandreo misy koa zany izy voady hoe voady misy zavatra tratra nangatahana taloha de tanteraka soamantsara le izy de nentin'le olona le zavatra hoe labiera, toaka, jus, divay ohatr'izany de vakiny eo le izy satria zareo tonga de afa hoe zavatra nafoy de tonga de afoy hatramin'ny farany de le ataoko koa zany le ho an'le hoe fanalana farany lohany ohatra ianao hoe efa avy migadra zany ianao na hoe voadona-paoriana foana de mitondra an'le akoho mainty zany ianao de eo anao no atao mijoro eo de eo anao fatorana an'le kofehy le kofehy fanjairany reny fa tsy hoe kofehy ngeda be akoriny de iny no piahanao avy eo de le akoho atao manodidina amin'ny lohanao. Raha mitodika ato ankilanao atao misy ety vato be ety misy ihany koa ireo vatovato kely ao ambony eo sendra afaka hazavaina hoe inona no anjara asan'izy ireo ihany koa. Eto zany misy an'le maka vato fito eto ianao mitsipona vato fito misy ny zavatra hoe anala CP ianao na anala baky ianao na ohatr'izany de manipy vato fito eo ianao eo amin'ny erian'ry vato reny tongotra ianao de manipy vato fito ianao de moa amin'ny manipy an'iny vato iny ianao de sady miteny anakaponao ianao fa tsy afaka voakanao iny hoe ohatr'izao ny angatahako na ohatr'izao de manipy an'le vato fito ianao de raha tanteraka soamantsara hoe misy ny hoe vato fito tonga de tsy nisy ny latsaka de tanteraka soamantsara le zavatra. Za zany vao mare an'izany ry zokeriny de za tiany mitsapatsapa vitan'io allo zany no mba hanipy an'le vato fito ina moa zany le angatahany eto raha hoe olona anao inona sy inona moa zany le izy. Ohatra zany ianao hoe manam-paniriana hoe tokantrano mba hilamina misy koa ianao manana hoe mpaniriana hoe mba hana fiara mba tafiditra amin'ny orinasa ohatr'izao de manipy vato eto anankifito eto mitsipona ndao de aka vitana aloha fa ny vitana ho samy manany azy. Aloha andramana fitahiana fa ny vitana ane samy manany azy ty aloha anaovako azy ty zany eto amin'ity vato ty zany nao ara jirena loko de zany hoe sady miteny ve ny manipy an'le vato sa hoe manao akapo le izy anakapo anao zany mieritseritra azy raiky zany dao ary. Lohanao indray ary zay zany ny anjarako amin'ny piano ty zay zany pasireny ianao raha zay voro kely teo amin'ny fahadimy fandimidimy tedoly fahadimidimy fandiminy any sady tsika voafaka eny ary donay de roso ary makaiza ndray zany zao tsika zoky heriny any
Nenene bera faratirana zany tsika. Ndao ndray ry tsika hoe ny amin'ny neny be raha faratirana. Sofera miridandridana mirimorimo tsy mitandritandra manao parady mamono lolo raha mamindra vitese votesiny misioka kely be mitsiky be be mihirako ay izy ty tena tara be amy raha matoy eo aloha Lamdamine sofera lamdamine lamdamine sofera lamdamine lamdamine sofera lamdamine lamdamine sofera lamdamine Sofera miridandridana mirimorimo tsy mitandritandra manao parady mamono lolo raha mamindra vitese Mazamazana ihany nidina niny fidinana be iny a. Rehefa miakatra dia midina indray dia miakatra indray. Tonga eto amin'ny neny be izy moa tsika teo. Bera faratirana. Neny be raha faratirano. Ndao iresadresaka mahakasika ny asany zara asany neny be raha faratirano izay indray ary. Mare rano Zay indrindra. Inona ny tena asany neny be raha faratirano izay? Afaka resadresanao velabelarinao ve ny tena anjara asany ao anatin'ity sery ity? Ny anjara asany neny bera faratirana zany hoe izy araka mahazazavavy anazy dia misy koa zany eo amin'ny anjara asany hoe momba ny vehivavy sy ny tariny. Dia moa zany za zany tsy mahafantatra an'le hoe spécialité fa mpiantoany dia mety mahafantatra an'le hoe eo an'le spécialité-ny. Satria izy mipanadio ety sady izy miandro-doany eto. Afaka resantsika izy. Afaka resahana izy. Raha azoko tsara zany dia samy manana ny mpiandry azy samy manana ny mpiandry azy daholo ireo toerana rehetrarehetra ireo hoe ianona ny tompon'andraikitra ery dia ianona ny ery dia ianona ny ery. Ay mazava tsara. Dao tsika aloha ary anaraka kely ny resadresaka iarahana amin'ny tompony ty doany anankiray ty izy ihany koa mety mahafantapatatra ny zava-misy eto ny tokony atao eto ny zavatra tsy azo atao eto dia dao tsika aloha hiaraka kely aminazy vetivety ary. Lamdamine sofera lamdamine lamdamine sofera lamdamine. Azonao mba tantaraina aminay ve ino ty trano ty Zoky Germain? Ty trano ty zany tsy tao inona moa ty trano ty fa le ataon'olona le olona tonga le manasina amin'ny alina. Ay amin'ny alina mihitsy ny fanasinanao ary lazaiko fa fasana ane izy ty. Tsy fasana io ka tranona orona mihitsy fa tsy fasana. Tena orona mba hanaovana inona ahoana ny antony nisian'ireo karazana hoe misy fasiana vata ohatrany hoe karazana raha any am-piangonana zany dia ohatrany hoe le pilipitra hôtely dia inona zany ny filaza azy indray ato hoe toerana fanaovana inona eo? Latabatra fametrahana asina le anasiana ny olona. Zay ny dikan'ireo mba ohatry mba te vao mahay te hiditra lalina ihany nisy vatony voatokana mihitsy hoe nanamboarana azy sa hoe ohatry ny zavatra rehetra fotsiny hoe namboarina dia avy eo nisy nanasina ve teo dia nampamasina le toerana sa ohatry ny ahoana? Ka ohatr'izay mihitsy tsy hoe vato voatokana fa hoe vato napetraka dia namasinina dia masina izy eo amin'ilay toerana misy azy. Ary teto ampovoan-trano ty inona indray ty? Ka vato masina ohatran'ireo ohatr'izay daholo ireo ihany. Ay ve inona avy ny azo atao sy tsy azo atao ato anatin'ity trano ty ary? Azo atoriana ve? Misy olona matory ve ao? Ohatry ny ahoana inona ny tena anjara asan'ity zany? Azo atoriana ao raha ohatra zavatra anamasinana anatoriana ao fa tsy hoe azo atoritoriana fotsiny amin'ny zavatra tsy mendrika. Ay fa masinana zany no atoriana ao fa tsy hoe satria atoritoriana fotsiny. Misy anarana ve ty lapy ty? Hoe anarana hoe ohatra hoe lapa ohatra hoe eny amin'ny lapa be eny amin'ny lapa aniny tsisy anarana zany. Tsisy anarana ty. Ny fo maraina matao ny trano tsy mipody ratsy arive trotraky ny andro falaka ny saina mamisavisa le ny olona zany satria ny olona tonga hoe mitsabo tena arakaraka zavatra angatahany eo zany
fa tsy sanatria hoe le doany an-tanàna anaovana ratsy fa de tafana fahasoavana. De ohatrany ahoana ny dingana atao zany eto mialohan'ny hoe angatahana fahasoavana sy ny salamy zany. Ay, ny dingana atao zany tsy hitako moa inona zany le dingana atao fa tonga ny olona zany de midina misaika eo amin'le rano. De avy eo miakatra ery amin'ny doany ery mangataka zay zavatra angatahany. Zay zany. Zay. Inona avy ny zavatra angatahanao raha olona marary ohatry ahoana no tena hitanao hoe pakety sa olona mangataka inona ny tena pakety? Tonga eo daholo zany de ianao moa zany tsy mahafantatra zay angatahany ilo satria mivetsivetsy-po zany any am-pony any. De izy mahafantatra hoe zao ny angatahana, zao ny mety aminy de zay ny atongavany eo. Ary lisy tsy mifidy hoe marary ve sa salama fa marary moa de efa marary raha teo tonga eo mangata-pitahina. Salama koa de mangataka ny zavatra tediaviny. Tsara marena kely antsika ny tokantrano tamin'izay vao andeha hiazo an'ity tanàna sy toeran'ity efa nahazo hafatra zahay hoe tsy mahazo mihinana ray andro mialoha zahay, tsy nahazo mihinana kisoa, tsy mahazo mitondra tongolo gasy ny tongolo inona ihany koa ny ankoatran'izay koa hoe tsy azo anana, tsy azo entana eto amin'ity toeran'ity. Oraka ankoatran'izany zavatra voateninareo zany de nisy zao mifady makety, ny dokotra koa mifady makety. De zany moa ohatry mifady ny rehetrarehetra zay doany efa nale de ohatr'izay le izy. Makasitraka ny zoky Germain ny tantarantsika an'izay, ndao atsika sady andeha roso eny aloha eny ihany de hotoizantsika indray ny tantara moa zay ihany koa andeha sady hiakatra any ambonimbony any de ndao ary. Ie, makasitraka tompoko mirary soa anao. Eka. De miresaka an'izay antsika nareo ve efa natsikatra ihany koa hoe rehefa mandalo doany tsy maintsy misy an'ilay loko fotsy sy mena. Reo foana ihany koa matetika mipetaka eo mazava ho zany miaraka amin'ny sainam-pirenena. Inona indray ary ny antony? Inona ihany koa ny dikan'ireny saina miloko fotsy sy mena ireny de ndao arahintsika kely vetivety indray ary ny dikan'izay hoe inona ny dikan'le fotsy sy mena tao amin'ny loko teto amin'ny tantaran'ny fomba malagasy. Raikitra ary. Ny loko mena sy fotsy teo amintsika malagasy, fotsy sy mena moa zany izy tamin'ny sainam-pirenena, ny fotsy no ambony de mena no ambany na nisy hoe fotsy ny raha natao misopirana ary zany izy de fotsy foana ny ambony, ny mahazo vola sy ny mahazo tany. Zay zany no niresahana tamin'ireo loko reo. Efa hatrany amin'ny fahampanjaka io loko io no nampiasaintsika fotsy sy mena. Ny fotsy de endriky ny hoe vola na vahoaka, le vola de tsy aisy fa hoe zay zavatra rehetra volavolaina de azo. Ny vola ihany koa tsy aisa ozy ateo fa hasina, de azahoana hasina zany, zay no hevitry le loko fotsy. De ny mena moa de ny tany, zany hoe ny tanin-drazana, io le resantsika hoe tany mena io. De mifamatotra zany le hoe fotsy sy mena lasa hoe hasin'ny tanin-drazana, volavola ho an'ny tanin-drazana. Zay zavatra rehetra volavolaina zany de ananan'ny tanin-drazana hasina. De zay ny hevitry le loko fotsy sy mena. Jereo tsara rehefa tonga zao ny taom-baovao malagasy reny de mampiasa ny sainam-pirenena fotsy sy mena izahay aseho amintsika eny hoe ity ane le atsika hatramin'izay fotsy de mena. Misy ihany koa mandika hoe ny mena fitiavana, ny mena rà tsy mifanalavitra amin'le tany daholo ihany zany, fitiavana an'le rà ao anaty, fitiavana an'le tanin-drazana. Zay zany raha resahana. Matetika nefa ny fotsy sy mena hitatsika eny amina karazana toeram-panasinana be da be eto Akibon'ny Merina na mety anerana ny Madagasikara. Mbola endriky le hasina ao anaty daholo ny resahana am'le izy fa tsy hoe lasa miova izy rehefa tonga eny amin'ireny toerany ireny, fa vao mainka azy izy manamafy azy kokoa satria napetraka amin'ny toerana ambony zay endriky ny mpanjaka na ny manjaka ny loko mena. Mena midorehitra, mena ranombala Bordeaux ozy tsika. Reny zany le izy, misy le hoe rouge royal, le mena midorehitra, mena ny mpanjaka. De misy koa le hoe fotsy endriky ny fahadiovana, endriky ny hasina zay ao anaty. De mifamatotra daholo ihany zany reo ny azo amtinana ny loko fotsy sy mena. Jerina kely eto amin'ny zoky Germain nahita soratra aty tsy anisan'ny fitsipika tsara arana moa zany rehefa aty amin'ny toerana ity. Misy manifikitika kely ny saika zay eo azafady manontany kely anao hoe inona kay ny anton'le hoe tsy mahazo mamoaka Zanahary ao anaty rano.
inona mety misy ifandraisan'izay azonao azavaina kely ka niaton'izay manko rehefa be le olona de reo anao mamoaka le zanahary de lasa mitohana be le ty ambony de satria leo misaika zany no le eo de rehefa misaika anao de miakatra de rehefa iry anao afaka manao an'izay hoe famoahana zanahary zay eo am'izay famoahana zanahary zay mihitsy nianontaniko kely anao karazan'olona ohatrany ahoana le mamoaka zanahary inona le zanahary avoakeo mety misy ifandraisana am'le resaka itaria ampiandohana ve misy le tromba ao anatiny ka zay mihitsy le izy le metsika tromba de tsy mahazo atao anaty rano tsy azo atao satria rovaona manko lasa ela be le tromba ao de mitohana be zany le olona midina mandro avy aty ambony zay mampatonga hoe tsy azo moana zanahary le ombany makasitraka anao tiranga eny ary ndao tsika irosenay nefa nresantsika teo moa zany makasika am'izay io resaka tromba io mihitsy misy safidy io safidin'le zanahary mihitsy no mipetraka am'le olona fa tsy hoe zao karazan'olona rehetra zao de misy tromba daholy tsy misy an'izay de efa naratsika teo mifanazavana zay fa ndao toizatsika ihany ny fandarana ary ay hita akaiky kety ihany izy hiakatra ho aiza indray tsika zao soky be miakatra makany rakoto maditra zany tsika hoe eto zany mahavoatra andrina anazy tena eto zany atao hoe tapony fandro eto le tapony fandro eto matonona asinan'ity tsangam-bato be ty eto zany namatarana an'le hoe misy an'le fasana le terian'ny dadabe rabe satroka andrina eto zany tena milevina izy fa teny any tany nanaovany fanorona sy nandalovana zay ny tena hoe iteny toeram-piasany fotsiny fa ety zany izy ny tena any ety koa zany moa le antazamana ny olon-dratsy le manenjika anazy le tam'izany ny olon-dratsy le manenjika anazy le tam'izany de ety ny antazamana hoe alohan'ny omanana zany mety ava hitany hoe miomana ohatr' zao tsika miomana ohatr' zao hita sy tazana ety ambony ety ihany koa hitanay ety zao mahita ny akady vorobe zay de mahita ihany koa zay ny soavina iny ampita-tafika tazanay ety ambony ety avokoa any varatra any zao tazanay ary ny aty atsimo kosa zao izy avy nitazantsika aty atsimo ty ndray tanàna mahita bentsy ve tsika sa tsy bentsy Ambatofotsy Ambatofotsy ny hitantsika ato zao tanàna Amberikely eto amty eto ny toerana Amberikely de ery Atsabe de ary Anjomakely de Ambatofotsy de aty zany ny Ambalavao zao raha fitipitiantsika zany afaka mba fitipitianao aminay ve zany hoe amin'ny akabiany zany izavy ny tena hita ety amin'ity vohatra Ifandro ity no hita ety zany reo zava-manakasina le nandehanantsika reo misy any dadabe rabe satroka andrina sy ny mbera faraty rano am'le toerana na misy anazy satria ny mbera faraty rano ato zao zazavavinjana de niakatra ambony satria ambany eo ny toerana nandalovana de niakatra ambony izy de tato izy maty satria zany nalevina
raha azoko tsara Dia zany koa nisan'ny rabesatrika. Trano nisy andry zareo tamin'izany fotoana fa maty izy ankehitriny maty izy tamin'izany dia tety ihany koa nataony fasana najanona tety zany misy azy mahazava tsara iny ary makasitraka anao ary inona ny anisan'ny etaetanareo afaka manentana olona ihany koa ianareo manentana ny malagasy rehetra dia daholo menanao fotoana anaovana izany. Ny zany moa ny tiako tenenina amin'le hoe vakoka malagasy fotsiny aloha le fomba malagasy tokony arahanao malagasy ianao dia tokony anaraka an'le fomba malagasy hoe ajaina ny olona ary ajaina moa ianao ndray ianao andeha atao tsinitsinina fa ny tiako tenenina fotsiny hoe ajao zany le izy fa aza dia hoe manambany an'le izy misy koa le fivavahana le sekty ty zao le manaratsy hoe sampy zao hoe neny makeny an'ireny doan'ny sampy ireny tsy mivavaka amin'Andriamanitra fa mivavaka amin'Andriamanitra ary izy mbola natoy izao anay izy nanome alina mangina ary izy koa mbola nanome fofonaina fahasalamana hery-tanjaka koa mbola nangatapitahina aminazy zay vao mangatapitahina nytony razany tony ary tony zany le razany hoe ianao nendoa tamin'ny razana dia tokony tsy anambany an'le izy zany ny tena marina. Makasitraka anao ny tsarany an'izay ie dia eto ihany koa ny hoentinay mamarina ny fandaharantsika amin'ity androany ity nankasitraka anareo rehetra niaraka ny karenjy taminay tety Ifandro nisanay izay anisan'ny toerana manan-tantarany ihany koa eto Madagasikara mihitsy satria ety ihany koa feno an'ireo zava-manakasina rehetra anisan'izany i Dadabe Rakotomaditra izay anisan'ny rentsika foana isak'izay toerana le eto misy Dadabe Rakotomaditra ery indray misy an'i Rakotomaditra ary dia tety ny tena toerana misy anazy ary mbola misy anazy ankehitriny dia zay ihany koa ny entinay amarana ny fandaharana ary makasitraka makatela misaotra ny fitahina ihany koa niaraka taminay taty Ifandro taty dia teny kely ankasitrany ihany koa ianareo izay tompo-toerana tetya ny mpiandraikitra ny doany ihany koa moa zany izay nitondra ny tsisy fisalasalana mihitsy isorana be da be ianareo sy ny tompo tany ety ihany koa makasitraka amin'ny rapitso indray. Yo!